Maransika ankehitriny ndiavana ny lohevitra manao hoe miara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitrao. Ny 𝗧𝗡𝗗𝗏𝗏 toko fa araka amin'ny telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo no nde aoka hivelatra eo alohantsika ao anatin'izany no akatsika ny hafatry ny tompo. 𝗧𝗡𝗏𝗏 toko fa araka amin'ny telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Efa antitra i Mosesy araka ny voalazana eto. Firy taona izy eto? roa-polo amby 100 taona andro hoany aho zany hoe aniverserany io zany. Manao famindrandrara famindram-pahefana tamin'ny 𝗔𝗡𝗗𝗏𝗔 izy. Raha tsaivina ny tantara dia zao ny hoe 20 taona i Mosesy no ny raha n'Andriamanitra 𝗧𝗢𝗠𝗣𝗢 ho any amin'ny Farao hitarika ny zanak'Israely. Zany hoe firy taona zany ny fotoana izay nitorany amin'ny Israely? 40 taona angarangidiny no nitondrany any zanak'Israely tao amin'ny fimonomononana, tao ny tahotra sy ny maro isan-karazany. Amin'ny maha-olombelona dia misy fetra ny maha-olona, lalàna ny olo maha-olombelona zany, zaza, tanora, antitra, fotsivolo. Efa fandaminan'Andriamanitra zany ary tsapany Mosesy zany efa antitra ozy izy. Tsy afa-mivoaka sy miditra intsony. Ary Jehovah efa niteny tamiko hoe ianao dia tsy hita io 𝗔𝗡𝗗𝗏 zany tsy ho tafiditra ao amin'ny tany Kanana izy fa i 𝗔𝗡𝗏𝗏 andimby azy. Teny fampaherezana, teny fampanantenana nomeny Jehovah eto ho an'ny 𝗔𝗡𝗏 ary ho an'ny Israely manontolo. Tsy moramora zany fisarahana zany ho le 40 taona no niaraka teny ny Israely sy Mosesy, tsy maintsy izy zany. Ary voalaza fa 20 amby 100 taona aniverseran'ny Mosesy io, fa io koa ny andro zay afatesany raha mijery ny tantarantsika fa 20 amby 100 taona koa Mosesy vao maty any amin'ny 𝗧𝗡𝗏𝗏 4:30 ny andininy fahafito. 20 amby 100 taona izy no maty, 20 aniverserany mihitsy ho andro zay nanafarany any 𝗔𝗡𝗏 sy ny vahoaka an'Andriamanitra io. Na dia zany aza nefa dia tsy mamela ny vahoakany irery Andriamanitra ka mampahery azy. Andriamanitra ry havana dia mampahery ny vahoakany voalohany indrindra ka mitary-dalana azy, mitary-dalana azy. Miverina ny roa eto ny teny hoe eo alohanao, andininy fahatelo, Jehovah Andriamanitrao no hita eo alohanao. Ny andininy fahavalo, Jehovah no mandeha eo alohanao. Nampahery ny vahoaka aloha Andriamanitra amin'ny alalan'i Mosesy, dia avy eo izy nampahery an'ny 𝗔𝗡𝗏. Andriamanitra mampahery ny vahoakany ka mitary-dalana azy, mitary-dalana ny Israely eo amin'ny tany Kanana. Jehovah tsy maintsy tonga an'Andriamanitra ao amin'ny tany Kanana izy ireo. Fanambon'Andriamanitra zany, fanekena nataon'Andriamanitra zany. Nalainy avy any Egypta ny zanany dia hanompo azy ao amin'ny tany Kanana. Jehovah no mandeha eo anoloanao. Jehovah mitary-dalana. Misy dikany lehibe ry havana zay natao hoe mitary-dalana zany. Ny mitary-dalana dia tahaka ny mpitary-dalana mandeha eo alohan'ny mpitary-dalana. Samy hafa ilay hoe mpialo lalana. Nisy ny alo lalana hoe ndana jereo aloha ny tany Kanana, nisy ny raha nanakany, nisy avany ny jery, tena enjana be le tana ao amin'ny tany Kanana ao, ranjanana sy avy be ny ao. Na mendrifendry daholo ny mpialo lalana.
nisy olona ihany tany tsara io nisy mba nampahery ihany tany tsara ny ohatrao zao ny ohatrao rehefa hiditra amin'ny tany kanana ny Israely fa eto ny hoe mpitary-dalana dia hoe tena eo aloha mihitsy Andriamanitra raha misy loza dia ny mpitary-dalana mivoameloha mpisavalalana Jehovah no hitary-dalana zany hoe vonina siady izy mihitsy no andringana ny fahavalo tsy hoe ho anoloha ny Israely araka ny voalaza eto zany hoe tena mpitarika mahay mpiaro ny vahoakana izy manoloana ny fahavalo fantatra misesy tsara fa efa antitra izy ary mahay mipetraka izy rehefa antitra hoe efa antitra tsy vitako intsony ty tsy afaka mivoaka sy miditra intsony tsy afaka hiandry takany hoe ondry moa hoe mivoaka sy miditra zany mampiditra ny ondry mamoaka ny ondry mikarakara ny ondry tsy vitako intsony zany hiditra amin'ny ady antsony zanak'Israely tsy vitany intsony hitaritafika ao anatin'ny ady ry havana rehetra amin'ny tompo tsy hoe mpitarika resan-daharana akory ny mpitarika anao fa vonina handrisy anomeanao izay iriny fonao eto moa dia ny tany Kanana no tany nampanantenainy natolotry ny tombo teo an-tanan'ny Israely ny tany Siona sy Oga voalaza eto zany hoe mampatsiahy izy fa efa niasa izy ary mbola hiasa sy tarika ny zanak'Israely ry havana eto amin'ny tompo tena tsapatsika eo amin'ny fiainantsika tokoa ve fa eo alohantsika ny tompo samy mifamadika an'izany isika indray no miseho ho mpitarika ny tompo hoe zao tompo zao mba mety amiko za mba te hanao an'izao te hanao an'izao Jesosy zay nandiso an'izany fiheveran'izany aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao tsy ny sitrapontsika natao fa izay tarihana Andriamanitra atsika mitarika atsika eo aloha raha tsy te ho rembo ny fahavalo ataovy eo alohanao Andriamanitra izy no hitarika anao mofinenantsika maliny hoe andeha anaraka ozy izy Jesosy mahatsy ny mpianatra anankiroa andeha anaraka tsy maintsy manaraka ny mpitary-dalanatsika raha te ho tafita any amin'ny toerana zay aleha raha tiatsika no tafita manekeo tarihan'Andriamanitra raha tianao no tody amin'ny tanjona irinao dia mifenana mandrakizay zay le tandindo ny tany Kanana mila manaraka ny tompo isika manaraka ny sitrapon'ny tompo isika ny tompony eo alohanao miado anao mampandresy anao tsy adala akory Andriamanitra matoy milazany hoe andeha ho anoloanareo aho satria fantatra Andriamanitra fa ho mafy ny ady zay hatra amin'reto zanak'Israely reto ho mafy ny ady Andriamanitra ny eo aloha dia ho hitan'ny Israely tsara ny fandringananareo fahavalo andositra amin'ny tahotra ny fahavalonao hoy ny tononkiratsika FFPM isika piny dia mahatsapatsara an'izany fa ady anko ny fiainantsika ady isan'andro san'andro ary matotsika tavavoaka miady dia minofa Andriamanitra efa teo alohanao niado anao dia misaoran'Andriamanitra raha tafita amin'izany ianao raha tafita amin'ny dingina iray amin'ny fiainana ianao dia tsarovy teo alohanao Andriamanitra raha inonao fa zanaka ianao tariana ianao mampianaritsy ny ten'Andriamanitra ry havana tsy rehare fa Andriamanitra no mitarika atsika aza misaraka amin'ny mpitary-dalana sa ho very ianao ka ho rembo ny fahavalo ety amin'izao tontolo izao hanjakan'ilay ratsika mila ny fanampian'Andriamanitra Andriamanitra mpitary-dalana ary isika dia manaraka azy ry havana rehetra amin'ny tompo ny filazantsara zay ny vakina tamintsika teo dia milaza ny andeha ny 120 manao hoe andeha anaraka fa ataoko mpanarahatolona ianareo andeha anaraka aza misaraka ny mpitarika anao ahita fahombiazana ianao anaraka andeha anaraka manarano tompo fa manana tanjona tsara ho amin'ny fiainanao izy ny anomenao tena fiainana ny anomenao fahombiazana tanteraka dia arao izy dia tsy ho rembony devoly ianao
fa mifarory havana. Andriamanitra mampahery ny vahoakany dia miara-mandeha aminy. Eto zany izy eo aloha volaza intsony hoe miara-mandeha aminy. Hoy ny 9. Dia tsika iraka maka zany dia avana malala mba samy atsapy zany ten'Andriamanitra zany. 9 amin'ny ran'ny tompo manao hoe mahereza sy mahatanjah aza matahotra na manay azy fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Amin'ny 9 ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao. Mandeha eo aloha dia miaraka, miara-mandeha. Nisan'ny teny fampaherezana zany ry havana, fampaherezana ho an'ireto vahoakan'Andriamanitra reto, na dia lasa ary ilay mpitarika, na dia faty aza misesy ilay nitokiny izay tsy nisalasalany namborano etaetany ary niadivany koa indray, nefa dia misesy nanana izay fijoroany izay ka nijoratra amin'ny farany izy sy nijanona mihitsy izy, na dia mafy aza ny mitarika ny Israely. Teniny mampahery havana, miara-mandeha amin'ny tompo ianao. Teny manala ny tahotra rehetra zany. Zany hoe tsy mpitarika ny aloha fotsiny izy, ena eo afovoan'ny vahoakany izy, momba sy mampahery azy. Tsy misaraka aminy eny amin'ny lalana rehetra zay alehany. Toky lehibe ho an'ny vahoakan'Andriamanitra zany, satria isika tsy ho moramora ny ady izay mitsena ny zanak'Israely miditra amin'izany tany Kanana zany, fa olona avo sy ranjanana goavana, mpiady no vataniny. Toky lehibe ho an'ny vahoakany zany, ilay Andriamanitra miaraka amin'ny olony, tena azo antsoina amin'ny fotoana rehetra. Antsoy aho izy dia ho valiko ianao. Miaraka amin'ny tompo mandrakariva ny vahoakany, ka na misy ady, na misy fitsapana, na fahoriana, misy fahavalo manodidina, dia tsaroa fa miara-mandeha aminao ny tompo. Mahalala ny atsipri amin'ny mpiainanao faran'izay madinika indrindra ny tompo. Raha miara-mandeha aminao ny tompo, tsy manao tazan-davitra izy, fa mahita ny fahavoazantsika ary tena mandray an-tanana ny fiainantsika ary vonina mpijoro antsika mandrakariva manoloana ireny ady sarotra sy manahirandreny. Miara-mandeha amintsika ny tompo. Amarininy zany ravana araka ny tenin'i Jesosy manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva, na hoe miaraka aminareo mandrakariva aho ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny olona izay mahatsapa fa miaraka amin'ny tompo dia ny dikan'izay tsy manana ia. Jereo tsara ane ry zareo mpanarato e, natsony Jesosy izy anatona azy, anaraka azy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianareo. Inona nataony? Sany mihitsy ny nandao ny asa fivelomany fa nanaraka ny tompo izy. Zany ny fahasain'ny olona zay miaraka amin'ny tompo, nahitany tsara dia nafony avokoa ny hatramin'ny aratony ny fivelomany. Faresen-dahatra zany diavana ho an'ireto mpanarato reto. Fa isika tsiray avokoa samy manana izay mety faresen-daharantsika hoe miaraka amintsika ny tompo. Aoka ho foana ny aiasy ny teboteby. Raha miaraka amintsika amin'ny tompo, tsy hoe tsika amin'izay mahafinaritra tsika kory izy, fa miaraka amintsika izy. Dia dikan'izany fantaniny momba antsika, manome mihoatra noho izay tadiavintsika izy. Raha eo afovoanao ny tompo, raha miaraka aminao ny tompo, misy hevitra maro azo resahana amin'izany. Matahotra ny hanao ratsy ianao, tsy manana iay ianao, mandrevony vato ianao, dia tsy mahafoy ianao. Araka ny teny eo amin'ny farany hoe Andinin-Tsoratra farany, tsy andao anao na afoy ianao izy. Dia ry ambany Andinin-9, tsy andao anao na afoy ianao izy, ko aza matahotra. Zany ny tenin'ny tompo aminao, tsy mandao ny mpanompo ny Andriamanitra ninninona ady antrehany. Rehefa nanaiky hiara-mandeha aminao izy dia tsy mandao anao. Tsy mandao amin'ny sarotra zany ny tompo. Ny olona no mandao amin'ny sarotra, mandao anao rehefa sendra resy anao, fa ny Andriamanitrao tsy mandao anao na mahafoy anao. Zany ry havana no hevitry ny azo fijaliana
lay tompo tsy nandao atsika niatra manaina ny fitiavana atsika no reseny hatramin'ny fahafatesany mba hahatonga anao andova fiainana mandrakizay. Mandrakakehitiny dia mbola tsy mandao anao ny tompo momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Afatra roa lehibe ry havana ny amin'ny tompo anao tamin'iteny ety mamitana ny tamin'izay iray volan'izay mampahiranao ny tompo mialoha lalana anao izy arao izy akatoavany sitrapony ary miara-mandeha aminao izy mahita ny fiainanao manontolo miado anao mampahery anao mampitraka anao rakivy anao ary indrindrandrindra mampiorina koa ny finoanao fa Jesosy lay maty nitsangana tamin'ny maty izay tena tianao manomana fiainana tsara lavitra ho anao dia fiainana mandrakizay zany. Amen.